Hoy ny apôstôly Jauna hoe ianareo am'lay marina ary lay marina lay tokana marina dia Jesosy Kristy. Izy ozy no Andriamanitra velona. Famarinany tenin'Andriamanitra zany a, zany Jauna apôstôly zany dia tena niara-niaina tamin'i Jesosy. Teo akaikin'i Jesosy, teo atratran'i Jesosy. Ary izy hoe izay fahitanay, izay faharenay a no ambaranay aminareo. Zany a fiable zany. Baiboly zany. Fiable zany tenin'Andriamanitra zany, zany hoe azo itokisana, marina tsy miova, satria olona niara-niaina tamin'i Jesosy no nanoratra azy. Olona teo akaikin'i Jesosy no nanoratra azy, ary izy rehefa manoatra hoe ilay mahalala an'i Jesosy, ilay tian'i Jesosy, akaikikaiky kokoa an'i Jesosy izy nory Petera. Satria nisy fotoana rehefa niresaka Petera dia i Jauna resahany hoe mba resao kely anazy zany. Satria teo atratran'i Jesosy i Jauna. Ary Jauna nanoratra ny epistily ny Jauna voalohany, Jauna faharoa, Jauna fahatelo, ary ao izy no miteny hoe izy ilay Andriamanitra marina, dia Jesosy Kristy zany. Jauna nanoratra ny filazantsarany Jauna, ary Jauna rery filazantsarany Jauna rery no ahitantsika ny mombamomba an'i Jesosy hoe izao no. Dia ao anatin'ny filazantsara an'i Jauna io manambara ny momba an'i Jesosy rehetrarehetra hoe izao no fiainana, lalana sy famarinana ary fiainana, izao ny tena voaloboka, izao ny fananganana matsy ny fiainana sy ny maro samihafa. Ny filazantsara ny Jauna no tena milaza an'izay, ary tena hoe mba hampiorina ny finoantsika izany rehetra zany. Ndao tsika mbola ihany koa keo fanatrehan'ny tompo a, te hafantatra ny tompo bebe koa. Hoy Paul zay hoe fantatro izay noko. Nisy farisendahatra misy tao amin'ny Paul hoe fantatro izay noko. Ary fantatro fa izy dia matahiry ahako ary matahiry ilay zavatra efa nampanantenay omena. Nisy fatokina be tao amin'ny Paul hoe fantany izay inony. Izao sy anao manahoana. Tena fantatrao ve izay inonao? Fantatrao ve izay inonao? Izy io. Manahoana izy io? Fa mila fantatrao zany mba hamafiorina ny finoanao. Mba tsy hanaraka olona fotsiny ianao. Mba tsy hanara-dreny rano ianao. Mba tsy hanaraka mouvement ianao. Mba tsy sanatria anao fombafomba ianao fa alahady ny andro dia andeha hivavaka hamonjy fotoana. Fa ny ao anatinao tsy mahafantatra an'ilay inonao. Tsy mahafantatra hoe iza moa io atononao io, iza moa ivavahana io. Fa sao dia mandeha fotsiny hafa dia mandeha koa ianao. Efa mamisy aloha fandavatena hoe mandeha, efa tsara zay. Ary any am-pandehanana ny tompo no hanazava iteny aminao. Ka misy teny tiako zaraina amintsika ty mikasika n'ilay Andriamanitra velona. Any amin'ny testamenta taloha moa zany tena hibahana ny aloha zao fanekena taloha. Ny anoma hoe iza moa io Andriamanitra io. Ny tiako mihitsy isika ato, izao sy anao, mba olona malala tsara ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa mba misy manontany dia hainao ny mamaly azy, hainao ny miresaka azy, hainao ny miresaka aminy. Tsy ho hainao vetivety, fa mitombo ianao amin'ny fahalalana an'ilay tenin'Andriamanitra. Mitombo ianao amin'ny fahalalana an'ilay tompo. Sy ny mpahamonjinao. Mba ho mafiorina ny finoanao ka tsy ho voahozongozona. Rehefa sendran'ny mpanohatra ianao, rehefa sendran'ny mpaminany santoka sy ny mpampianatra santoka ianao, fa mba tafahorina tsara ianao amin'ny tenin'Andriamanitra marina tsisy kilema. Dia resaka momba an'Andriamanitra tsika. Samy mandray ny baiboliny dia amadibadika tenin'Andriamanitra tsika. Dia ny angatahako mba misy anankiray izay manana micro mamaky ny tenin'Andriamanitra izay teneniko eto. Dia ny tsirairay avy mifantoka ao anatin'izany. Ny anaran'Andriamanitra ao amin'ny fanekena taloha. Ny voalohany, araka mafy voalohany zay dia ao amin'ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany ny tsara misy baiboly gasy eo dia raha misy manana an'ilay baiboly BIM, Bible de Yehoshua Masia, dia mba tsara koa vakiana izy roa. Baiboly malagasy dia vakiana ilay BIM
azafady misy bima dia mba atao akaiky micro dia samy hainontsika. Tsara ny mahalala ny teny fototra nanoratana ny baiboly. Misy heviny bebe kokoa izy amin'izay misy famarinana misokatra bebe koa aminao alalanao tsara hoe iza moa zany le tomponao io. Genesis toko voalohany andininy voalohany, Salamo 120 andininy faharoa. Io aloha ny voalohany amin'ny anaran'Andriamanitra. Andriamanitra ozy izy tsika malagasy. Fa na zany teny Andriamanitra zany ary mbola samy manana ny azy indray ny Andriamanina. Zany hoe tsy tena hoe mpamaritra an'le tena Andriamanitra zany, fa ohatrany hoe divinité, Dieu, un Dieu fotsiny, fa tsy tena zay ny tena anarany zany, fa ohatrany hoe Andriamanitra fotsiny. Dia samy Andriamanitra, iza ny Andriamanitra ao? Fatao makazo ve? Iza no Amanitra ao? Ny razana ve? Iza no Andriamanitra ao? Ny Andriamanitra zany Dieu. Fa le hoe anaran'Andriamanitra tena anaran'Andriamanitra voasoratra ato zay ny mila raisitsika tsara hoe iza moa izy zay. Rehefa hita dia afaka vakiana. Genesis toko voalohany andininy voalohany, Salamo 120 andininy faharoa. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Baiboly gasy zay. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ahoana izy amin'ny teny frantsay azafady hoe? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Io ny anarana voalohany resahantsika Elohim. Inona ny hevitra zay? Ny hevitra zay dia mahery tsy to. Raha mamaky Andriamanitra ianao tsy hitanao zany. Raha ohatra olona vao mamaky baiboly, mpamakinao baiboly dia mamaky izy Andriamanitra. Dia Andriamanitra fotsiny. Tsisy vakany zany, tsisy hery be voaray. Fa rehefa mamaky ianao zany an'le hoe Elohim, dia tianao fantatra hoe dikany Elohim dia Dieu fort, Dieu puissant. Samy hafa mihitsy zany zay. Dia zay ny anankiray hoe Elohim, ilay Andriamanitra ato anatin'ny baiboly, Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, le Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, Elohim. Zay ny fiantso azy. Amen. Tsy misy anarana tokom-pivavahana eto tsy misy resaka groupe na tokom-pinoana eto fa malalaka ny fitarihan'ny fanahy ary malalaka isika. So izy ireo vadika jiosy izany na ny vadika hebreo nga nareo, fa zay le anarana hoe Elohim. Halleloja. Iainanao ve zany? Zay hoe fantatro zay inoko. Saintsainao ve? Tena milatsaka ao am-ponao sy ao anatinao ve hoe io Elohim, io Andriamanitra io, Andriamanitra moa isika malagasy zany, fa io Elohim io Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy to. Zay ihany famaritana anazy, zay ny anarany. Ary misy fiatraikany amin'ny fiainanao ve zany? Zay Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy to azy zany. Anjaranao misaisaina, anjaranao mijery an'izay fa ny zavatra rehetra zaraiko amintsika eto dia ny atonga anao tena hoe marina aminao ny teny ary iainanao izany hoe Elohim, any Elohim zany. Amen. Faharoa, Genesis toko 4 andininy 17 ka hatramin'ny faharoapolo. Genesis toko 4 andininy 17 ka hatramin'ny faharoapolo. Tonga dia efa misy mitazona zay dia ny Isaia 4 andininy 17 sy ny 4. Averiko Genesis toko 4 andininy 17 ka hatramin'ny faharoapolo, Isaia 4 andininy 17 sy ny 4. Rehefa misy mahita indray dia mamaky vakio amin'ny teny gasy aloha. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma itsenany Abrahama teo an-dohasa savy, lohasan'ny mpanjaka izany. Rehefa niverina izy avy nandresany Kedorlaomer sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkisedeka, mpanjakan'ny Salema, nivoaka nitondra mofo sy divay. Ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe, hotahian'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary isaorany anie Andriamanitra avo indrindra izay efa nanotra ny fahavalonao teo an-tananao, dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra. Andriamanitra avo indrindra. Zay indray ny hitantsika eto. Andriamanitra avo indrindra.
de vakio ndray le bim mazavady. Et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine qui est la vallée royale. Malkitzédek, roi de Chalem, fit sortir le pain et le vin. Il était prêtre de El-Élion. Il le bénit et dit, « Béni soit Abraham par El-Élion, possesseur du ciel et de la terre. Béni soit El-Élion qui lui a livré les ennemis, tes ennemis entre tes mains. Il lui donna la dîme de tout. » El-Élion. Zay indray le anarana zany. El-Élion. Rehefa miteny zany hoe El-Élion dia lay avo indrindra zay. El-Élion lay avo indrindra. Dia le Isaia ndray hoe Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anadratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any am-pariny avaratra aho. Hiakatra ho any ambonin'ny avonan-drahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Tahaka ny avo indrindra. Tahaka ny avo indrindra. Iza le avo indrindra zany? Le Elohim, El-Élion. El-Élion avo indrindra. Tsisy ambony noho izy. Halleluja. Tsisy ambony noho izy. Tokony hamporisika anao zany a. Tokony hampahery anao zany hoe ilay Andriamanitra, motsika malagasy. Io ao anatinao io raha nibebaka ianao ka nanolo tena ho azy ary nanaiky anazy ho tompo sy mpamonjy ianao a El-Élion io, ambony indrindra io. Inona ny fanjakana mety mbola ambony eto tany? Mbola ambony noho zay izy. Inona ny fanjakana ao amin'ny tontolo fanahy? Mety eo ambony, mbola ambony noho zay izy. Tsy misy hafa ao amboniny. Fa izy ny ambony indrindra. Nefa izy dia mijery anao ary izy monina ao anatinao. Ka izay zavatra rehetrarehetra sedrainao, zavatra rehetrarehetra miatra aminao, tsy ambony noho izy e. Ary ambony indrindra izy, El-Élion. Fatany izay ataony a, mifeny zavatra rehetrarehetra izy. Ho azy ny voninahitra. Fahatelo. Isaia 7:7-20 ka hatramin'ny 1:30. Isaia 7:7-20 ka hatramin'ny 1:30. Inona ny voasoratra ao? Dia nijery aho kanto tsy nisy olona. Eny, nojereko ireny. Isaia 7:7. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova. Andriamanitra mandrakizay. Toy izo. Izay namorona ny farany tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampahatanjaka ny reraka izy, aiza kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanaza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Andriamanitra mandrakizay Andriamanitra. Dieu d'éternité. Ohatrany ahoana indray io amin'ilay teny frantsay? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? C'est El-Olam, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, il n'y a pas de moyen de sonder son intelligence. Alléluia. Il n'y a pas de moyen de sonder son intelligence. Tsisy hevitra io Andriamanitra ao io. Tsy takatra ny sainao fahalebiazany. Ny anarany dia El-Olam. El-Olam. O-L-A-M. Midika indray zay hoe Andriamanitra mandrakizay, éternel. Maly a, anio a, mandrakizay. Tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay. Ary ny voasoratra any amin'ny Hébreu hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Éternel, zany hoe Jesosy Kristy le El-Olam. El-Olam. Ny tantaram-piainanao zany efa fatany. Salamy 7:30 efa voasorany a, efa voafiany a, efa fatany no maly a, fatany ny androany a, fatany ny ampitso, fatany zavatra rehetrarehetra. Halleluja. Dia mbola mitoy zany a amin'ny Genesis 2:7-7. Genesis 2:7-7. Fa efatra zay ny amin'ny fiatsoana
Elohim. Genesis toko fahinina ambin'ny folo. 13. Ary Agara nanao ny anaran'i Jehova izay niteniny taminy hoe ianao no Andriamanitra izay mahita. Fa hoy izy, tsy teto va no mbola velona ao aorianan'ny fahitana. Andriamanitra izay mahita. Andriamanitra izay mahita. Ny ao an-tsainao ao, ny ao am-ponao ao, ny ao an'eritreritra ao, izay tsy teny tsy miloaka. Davida dia niteny amin'ny Psalm 130 dia mbola tsy miteny akory aho eo am-bavako dia efa fantatrao ny teny ho avoakako. Iza ny mahay an'izany? Iza ny mahavita an'izany? Halleluja. Amin'ny teny frantsay. Alors elle appela Ata El Roi, le roi de Yahweh, qui lui avait le nom de Yahweh qui lui a parlé, car elle dit, n'avais-je pas vu ici même celui qui me voyait? Ata El Roi. El Roi. El Roi. R-O-I. Trema. Izay indray ilay Andriamanitra mahita. Aza mieritreritra ianao tsy hitan'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy hitan'Andriamanitra ny mavesatra aminao. Tsy hitan'Andriamanitra ny mombanao rehetra. Hitany avokoa. Fantany avokoa. Tsisy dify eo aminy. Manaraka Genesis 17:1 sy ny Salamo faraka amin'ny 10:1. Genesis 17:1, Salamo faraka amin'ny 10:1. Elohim, El Elyon, El Olam, El Roi. Genesis 17:1. Ary rehefa 7:70 taona Abrahama dia nisehony Jehova izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy toa mandeha any eo anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Andriamanitra tsy toa. Tsy toa zany tsy voatohitra. Tout puissant. Zay ilay anarany. Salamo faraka amin'ny 10:1. Dia vakiana amin'ny teny frantsay izy anankiroa miaraka rehefa avy eo. Ny mitoetra ao amin'ny fiereny izay aniavo indrindra dia monina eo ambany aloky ny tsy toa. Tsy toa. Tsy voatohatra ao zany. Mahery indrindra. Teny frantsay. Lorsqu'Abraham devint fils de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche en face devant moi et sois intègre. El Shaddai. Zay indray le Elohim. Tsy toa, tsy voatohatra. Ny heviny zay Shaddai zay zany tout puissant. Andriamanitra tsy toa. El Shaddai. Ohatrany ahoana le Salamo faraka amin'ny 10. Celui qui demeure sous la couverture d'Elion repose à l'ombre de Shaddai. Elion. Inona moa le Elion? Iza moa le Elion? Avo indrindra. Monina amin'ny fiaren'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsy toa. Sady Elion ny Shaddai. Halleluja. Sécurité tsisy hevitra zany. Tonga dia tsy tafetsika ny devoly fa paralysé. Kitikitika anao, hidikiditra aminao ao. El Shaddai no hitany ao. El Elyon. Raha mino anao ary raha miaina manaiky izay teny izay. Manaraka. Malakia 1:5. Malakia 1:5. Aloha Matio. Boky farany amin'ny fanekena vaovao. Mpaminany Malakia. 1:5. Ny zanaka manaja ny rainy. Ary ny mpanompo ny tompony. Koa raha ray ao, aiza ary izay ajako. Ary raha tompo ao, aiza izay tahotra ho Jehova tompony maro aminareo. Jehova tompony maro. Tompo. Seigneur. Amin'ny teny frantsay. Un fils honore son père et un serviteur son seigneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis seigneur,
Où est la crainte qu'on a de moi, dit Yahweh, Tsevaot, à vous, prêtres. Yahweh, Tsebaot, Jehova tompony maro. Amin'ny teny malagasy Jehova tompony maro ohatrany tsy mamaritra azy tsara. Inona moa zany hoe Jehova tompony maro? Fa amin'ny teny frantsay izy dia hoe Éternel des armées. Armée zany iny ny tafika. Fa izy ny tompon'ny tafika zany. Fa antsika nanamboatra ny Baiboly dia tamin'ny andro fanjanahantany. Ary rehefa tamin'ny andro fanjanahantany dia namboarina izy atao Jehova tompony maro fa tsy atao hoe Jehova tompony tafika fa sao dia manohatra reto zanahany reto. Fa raha tokony izy tsy Andriamanitra Jehova tompony maro zany io, fa lohan'ny tafika, armée. Ka raha le lohan'ny tafika ny miaraka aminao, raha le lohan'ny tafika ny ao aminao, halleloja! Ahoana hoy Jesosy? Rehefa hosamborona izy, ka nihetsiky Petera hiaro azy, dia hoy Jesosy hoe tsy fantatrao nga fa raha amin'izao fotoana izao niantso amin'ny raiko, angataka amin'ny raiko hoe manira anjely, dia aniraka legiona izy. Tonga dia aniraka tafika izy zany. Ary io tafika io tsy ho tohatry n'iza n'iza. Fa Jesosy mihitsy ny te-hanolotra ny ainy mba hamonjena anao. Halleloja! Dia tsy nanao an'izay izy, tsy niantso izy, tsy nangataka vonjy izy fa naleo ny fitaina ny famonjena. Ary ny anjelin'i Jehova mitombo manodidina n'izay matahotra azy ka mamonjy azy izay Andriamanitra lohan'ny tafika izay. Halleloja! Adonai. Zay le hoe raha tompo Seigneur, Adonai. Ny Adonai zany tompo. Zay koa anaran'izay. Tena manompo azy ve ianao? So sanatria manompo olona, so sanatria manompo sampy, so sanatria manompo vola, so sanatria manompo asa. Fa ny tompo dia Jesosy irery ihany. Tompo dia Adonai, El Shaddai. Manaraka. Genesis 2:5. Genesis 2:5. Inona indray ny voasoratra ao? Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola napilatsaka ranonorana tambonin'ny tany Jehova Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Jehova Andriamanitra. Dia vakiana indray le version française azafady. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore égermé, car Yahweh Elohim n'avait fait pas pleuvoir sur la terre. Zay indray le izy zany hoe Yahweh. Raha ny tena famaky an'io dia tsisy voyelle, YHWH. Tsy voavakinao zany. Yahweh, YHWH. Fa nampiana voyelle dia natao hoe Yahweh. Zay Yahweh azay dia manambara an'le éternel ihany. Lay hatramin'izay ka ho mandrakizay. Le ankehitriny sy taloha ho avy Yahweh. Misy heviny be koa ao anatin'izay. Dia miditra indray tsika zany amin'ny hoe Yahweh io. Genesis 2:20, 17 sy ny 14. Genesis 2:20, 17 sy ny 14. Yahweh, Éternel. Jehova voa ny voasoratra anatin'ny Baiboly itsika io sy ny Baiboly hafa. Fa Yahweh amin'ny Baiboly traduction hafa ihany koa. Genesis 2:20. Genesis 2:20, 17 sy ny 14. Ary Abrahama nierika nijery, ka indro nisondry lahy teo hivony. Voasangoriky ny kiritrala ny tandriny. Dia lasa Abrahama ka naka ny ondry-lahy ary nanatitra azy ho fanatitra hodorana ho solon'ny zanany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony Abrahama hoe Jehova Jireh. Dia izany no anaovana mandraka ankehitriny hoe any tendrombohitra no isehon'i Jehova. Jehova Jireh. Na hoe Yahweh Jireh.
Amin'ny teny frantsay azafady. Abraham leva les yeux et regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et le fit monter en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de Yahweh, il sera vu. Alléluia. Zay koa ny anarany. Yahweh Jireh. Andriamanitra no ahita. Raha tsy ahivina ny tantara dia Andriamanitra nangataka tamin'ny Abrahama hoe atolory atao sorona ho ana Isaka le zanakao. Dia netiny Isaka. Isaka nisy taona nanontany. Toa hoentinao ry dada ny kitay. Hoentinao ny afo. Fa aiza le sorona. Aiza le zavatra hodorana amin'reto. Dia hoy Abrahama mantsena Isaka. Ianao nge le izy ry zanako. Zay ve ny tenen'ny Abrahama? Tsy ny teny Abrahama. Na zay raha nangatan'Andriamanitra taminy. Fa nangina fotsiny izy. Fa hoy izy mantsena Isaka hoe Andriamanitra no ahita. Yahweh Jireh. Netiny Abrahama zany io Isaka ny ao andohany. Ary rehefa andeha hanolotra ny Isaka misy izy hanitsitra ny tanany ka tao ambadika tao nisy inona? Nisy ondry tao. Ondry sa osy? Izay efa nomanina. Ahoana raha natonga an'izany tao? Iza raha nanatitra an'iny tao? Iza raha nametraka an'iny tao ambadika tao zany? Fa efa nomanina zay dia efa tonga teo amin'ny fotoanany. Dia tongotra andro misimisy nandehanan'ny Abrahama andeha hanolotra ny Isaka, mety ny asa be ny sainy tao hoe ahoana ary ho faty ty zanako ty. Fa Andriamanitra efa nanomana tao ambadika tao. Ianao koa mety ao zao ny kitay, mety ao ny afo fa le atao amin'ilay afo kitay tsisy. Fa Andriamanitra no ahita. Tsy fantatra izay mola sarja eritreretinao io. Zavatra mola eritreretiny sainao io, anahoana ny zao, anahoana ny papier, anahoana ny vola, anahoana ny tsy fantatra hoe. Ianao no miteny azy. Dia zao ny avaliko anao hoe Yahweh Jireh. Halleluja. Yahweh Jireh. Izy ilay mpamatsy lehibe. Tsy efa fataontsika izay irzay. Ilay mpamatsy lehibe, ilay manome amin'ny fotoanany miracle. Tsy hitanao mihitsy zany fa dia nomaniny tao izy koa no ahita amin'ny ho avy. Izy koa no hamatsy, izy koa no hanome izay zavatra mampiasa sainanao io. Zavatra mampitebiteby ireo, zavatra tena ilainao nefa. Ary Andriamanitra malala fa ilainao io. Dia omeny anao io. Efa nomaniny io. Halleluja. Fa zay le hoe Yahweh Jireh. Ary mahafinaritra io fa manambara tandino ny fitsanganana amin'ny maty io satria ohatrany hoe fa maty Isaka dia nitsangany. Ary eo amin'ny tompo koa dia zay mihitsy ny finoany Abrahama hoe Andriamanitra mahay manangana ny maty. Na ho atolotra ary zany ty Isaka ty izy ary nanome an'io. Izy ve tsy hanome indray? Ary hainy manangana an'io raha sainy ho finoana. Tanao zany finoany Abrahama zany. Ary ho finoanao ihany koa na inona ary eritreretinao efa maty dia zao no lazaiko anao mbola ny tompo manangana azy. Halleluja. Nisy fotoana amin'ny Nomery 7:12 rehefa nasain'ny Mosesy, nasain'Andriamanitra nangonina ny tehana isaky ny foko. Rehefa nangonina ny tehana isaky ny foko dia nampidirina tao amin'ny fiaran'i Jehova, tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia nisy tehana anankiray tao, tehana efa maina, izay netiny Arona niala tany Egipta, nitety ny ranomasina mena, nandeha tany anefitra, tehana efa maina e. Azonao ve zany? Fa nampidirina tao amin'ny tranon'Andriamanitra, tao amin'ny fitoerany masina, napetraka tao. Fa noho ny tonga ny apitso nijery tao, naninona le izy? Nitsiry le izy, nitsimoka le izy. Nisy fiainana le izy. Nisy fiainana tao. Izay ny mahatonga antsika tsy ala amin'io Elohim io. Yahweh Jireh. Satria mamelono izy manangana nefa rava izy manome fiainana indray izy. Ianao zay maty eto. Ianao zay ohatran'ny ravarava tokantrano eto. Ianao zay ohatran'ny ravarava-javatra maro. Ianao zay ohatran'ny maty mihitsy e. Ka ozy ny olona tsy tafavoaka intsony, tsy hisy hevitra intsony, impossible. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izao no Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra. Mo misy zava-magaga zay tsy haiko fa izy ilay mitsinjo, izy ilay mamatsy Yahweh Jireh. Inonao ve zany? Raha inonao zany dia ho hitanao amin'ny fiainanao hoe
amarino ireo tenin'Andriamanitra ireo hoe efa namarinina tamin'ny fiainanao ve zany hoe Yahweh Jireh zany? Isany sa manangatanana hoe tena marino io Yahweh Jireh io. Halleloja. Isany sa manangatanana hoe marino io El Shaddai io. Halleloja. Isany sa manangatanana hoe marino zany hoe El Elyon. Avo indrindra. Niaro anao tamin'ny loza, niaro anao tamin'ny ratsy. Halleloja. Manaraka. Andininy 17 amin'ny Exodosy faraiky amin'ny 30. Andininy 17 Exodosy faraiky amin'ny 30. Izay tsy mpahamasinana dia tsy hitan'ny tompo. Any ivelany izay tsy masina. Iza no hamasina anao? Inona no hamasina anao? Valiny Exodosy faraiky amin'ny 30, andininy 17. Ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe ny sabatako no tandremo, fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranaka ireo faramandimby izany, mba ho fantatrareo fa izao no Jehova izay manamasina anareo. Manamasina anareo. Izao no Jehova izay manamasina anareo. Manokana anareo zany. Atateraka ny fahamasinanao. Tsy anatsiny amam-pondro amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Ao le verset frantsay ve? Toi aussi parle au fils d'Israël en disant, vous garderez absolument mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous, et parmi vos générations, afin que vous sachiez que je suis Yahvé qui vous sanctifie. Yahweh qui vous sanctifie. Vavaka nataon'ny tompo amin'ny Jaona 17. Inona ny teneniny? Manamasina azy. Amin'ny famarinana, ny teninao famarinana. Atokana izy zany. Ny atao hoe masina dia voatokana. Voatokana ho an'ny tompo, voatokana iaina ho anazy, voatokana anao ny sitrapony. Ary ny tompo ihany ny anamasina anao. Halleloja. Ny tompo no anamasina ny mariazinao. Fa tsisy olona manamasina. Tonambavaka anao afaka atao. Nitsodranao afaka atao. Fa ny manamasina an'io, ny manokana an'io, dia io l'Éternel qui vous sanctifie. Zany hoe ny tena manamasina ary atateraka ny fahamasinanao, tahaka ny efa lazain'ny Paoly ihany koa any amin'ny Tesaloniana any, atateraka tsy anatriny amam-pondro amin'ny fiverenany, dia izy ihany, Kristy tompo. Halleloja. Noho izany, matokia, mandrosoa amin'izay hoe tompo manamasina anao zay. Amin'ny teny Hébreu izy io dia hoe Yahweh Makadeshem. Tsisy an'izay hoe lebim atao. Yahweh Makadeshem. M-A-D-C-A-D-E-S-C-H-E-M. Tonga dia fampianarana ho an'ny olona rehetra zao. Fampianarana zao. Tsisy ny atokantsika fotoana afaka rehefa mirava fotoana dia hitokana kely izay anao formation. Mila former daholo sika. Malala ny Andriamanitra ao. Malala ho izy ny tomponao. Mba tsy handehandeha fahatany fotsiny, mba tsy hanaranara-drenirano fotsiny, fa misy finoana ao anatinao hoe zaika ile rahako ty, ary tsisy mitovy aminy. Halleloja. Atonga anao mafiorina amin'ny finoana ary atonga anao tsy hiala eo aminy. Ary ho testenao isan'andro hoe zay tokoa ilay mpamonjiko. Halleloja, manamasina anao izy. Jehova fanevako. Exodosy 17 andininy 15. Exodosy 17 andininy 15. Inona ny voasoratra ao? Dia nanorina alitary Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehova Nissi. Jehova Nissi. Na Andriamanitra fanevako. Moshe bâtit un autel et l'appela du nom de Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. Zany hoe ahindrahindranao zany, fanevanao zany hatsangana eny ambony. Ary tahaka nanandratan'ny Mosesy ny menarana tany anevitra, ka nijereny izay voakaikitra, ka velona izay nijery azy, no tsy maintsy anatartana ny zanak'olona. Ary rehefa natsandratra ny zanak'olona, io zany le fanevanao, Jesosy Kristy zay. Halleloja. Manaraka. Exodosy 15 andininy 220. Exodosy 15 andininy 220. Inona no ambarany ao?
ka hoy izy raha zoty iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy iain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina fa izao ny Jehovah izay mahasitrana anao. Izao ny Jehovah izay mahasitrana anao. Fahasalamana ve no ilainao? Fahafahana amin'ny aretina. Misy mpanasitrana. Ambony ny mpanasitrana rehetra. Yahweh. Inona izy amin'ny teny frantsay? Fa keo amin'izay ilay teny frantsay. Il dit, si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, si tu fais celui qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis Yahweh Rapha. Je suis Yahweh Rapha. Yahweh Rapha, Andriamanitra manasitrana. Tamin'ny androandro antsika nivavaka ho an'ny salama, teo ny eo dia sitrana izay nametrahan'ny tompo tanana. Teo ny eo dia afaka ny avozanana. Teo eo dia afaka ilay natao amin'ny sofina. Teo ny eo dia afaka ilay ohatran'ny kenda teo amin'ny tenda. Satria éternel, tsy miova izay hoe Yahweh Rapha zay. Ho an'ny rofinao rehetra ihany koa, ho an'ny tsy fahasalamanao rehetra, dia inoy fa izy ilay manasitrana. Amen. Manaraka. Salamo 1:20 efa hainao tsara. Io dia mitovy an'ilay tery amin'ny voalohany ihany, Genesis 2:17 le hoe Yahweh Roi. L'Éternel est mon berger. Jehovah no mpiandry ahy. Manana mpiandry tsara ianao. Ary raha ampandraisinao io Salamo 3:20 ampifandraisinao amin'ny Jaona 10:10 dia hozy izy hoe zaho ny mpiandry tsara. Mpiandry tsara manolotra ny aina monjy ny ondriny, anome fiainana sady anome fiainana be dia be. Salamo 3:20 sy ny Jaona 1:1 Yahweh Roi. Jehovah no mpiandry ahy. L'Éternel est mon berger. Dia efa hitantsika teo Jehovah tompony maro. Isaia 9:1 ka hatramin'ny 7. Isaia 9:1 ka hatramin'ny 7. Isaia 9:1 ka hatramin'ny 7. Any amin'ny 7:12 zany tsika izao Jehovah tompony maro. Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Sabaoth, lohantafika. Tsisy atahoranao na ihany avaratra anao na ihany iakavia na ihany andrefa na ihany tsinana na rehefa ny tompony maniraka anao. Fa le lohantafika ny momba anao ary tsisy atohitra anao. Zay mahatonga Paoly teny amin'ny Romanina 12 hoe raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohatra antsika? Éternel des armées ny momba anao, iza no atohatra anao? Vavakina kely le Isaia. Le Isaia 9:1. Isaia 9:1. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary ny ebanebany akanjony na fen'ny tempoly. Ny serafima mitsangana teo amboniny, samy nanana elatra enina avy. Ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nanodinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Jehovah tompony maro. Eniky ny fonany tany rehetra. Dia amin'ny teny frantsay. L'année de la mort du roi d'Osia, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessous de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir la face et 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui qui s'appelait celui-là et disait, Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsebaoth. Toute la terre est pleine de sa gloire. Zay le hoe Yahweh Tsebaoth. Jehovah tompony maro, Éternel des armées. Andriamanitra lohantafika. Halleluja. Manaraka. Pitsara 9:4. Pitsara 9:4. Pitsara 9:4. Ary Gideona nanorina alitara teo an Jehovah, ary ny anarany nataony hoe Jehovah Salom.
Jehova saloma. Mbola ofrany abiezirity izany mandraka-androany. Jehova saloma. Amin'ny teny frantsay. Gideon bâtit là un autel à Yahweh et l'appela Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Na hoe éternel paix, fiadanana. Zay dia davin'ny olona amin'izao fotoana. Miodina an'ilay tena andrina ny fiadanana izy. Fa aloha mitady fiadanana amin'ny zavatra ny tany. Aloha mitady fiadanana amin'ny zavatra ny foronina. Aloha mitady fiadanana amin'ny zavatra tsy tena manome fiadanana. Ary izy ilay niteny tao amin'ny filazantsara hoe ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Halleluja. Le éternel Shalom, le Yahweh Shalom zany dia tsy isa fa Jesosy ilay andrina ny fiadanana. Halleluja. Matahotra ny olona amin'izao e. Very saina ny olona amin'izao e. Vaka ny sainy, very hevitra e. Tsy hita izay ombana, tsy fantatra izay zavatra hitranga. Tsisy fanantenana. Fa ho an'izay manana an' Jesosy Kristy, éternel Shalom, manana fiadanana ianao. Sainao tsy manana fiadanana? Raha tsy mbola manana fiadanana ianao, manatona an' Jesosy. Fa izy ny amin'ny fiadanam-po anao. Ianao tsy mahita tory io ianao fa tena ela be vao mahita tory. Rehefa miditra ao amin'ny Jesosy Tompo ianao, mamy tory masonao. Ary apahita tory ianao izy. Satria tsy fahitanao tory, be da be ny zavatra eritreretin'ny sainao. Be da be ny zavatra mampanasy, mampahory, sy mampatahotra sy mampitebiteby ianao. Fa fataro androany fa manana ilay ray mpiay ianao. Manana an'ilay ray miasy mikarakara anao, ianao ilay tompo mijery sy mitsinjo, mahafantatra izay tsara indrindra ho anao. Dia matory milamina amin'izay. Fa zava-poana ho anao ny vadibadika hiasa saina io, fa ny tompo efa mahafantatra ny tsara ho anao ary mahafantatra izay mety ho anao. Halleluja. Satria izy ilay andrina ny fiadanana manome fiadanam-po ho anao ary ireo rehetrarehetra momba anazy ireo. Alohan'ny farany. Ezekiela 7:7-5. Ezekiela 7:7-5. Inona ny voasoratra ao? Andiny farany mihitsy, erian'ny farany mihitsy, tapany farany zany. 7 amby 1 alina ny manodidina, ary ny anaran'ny tanàna hatramin'izay andro izay dia Jehova no ao. Jehova no ao. Eny ary. Ainsi, le circuit de la ville sera 18 000 mesures. Le nom de la ville dès ce jour-là sera Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. S-C-H-A-2-M-A-H. S-C-H-A-2-M-A-H. Shammah. Jéhovah no ao. L'Éternel est ici. Lanitra ny seza fiandrianany. Ny tany ny fitoeran-tongony. Trano manahoana nataonao hitoerana. Hoy Paoly hoe Andriamanitra tsy mitoetra ao an-trano natao tanana, fa ianao no nividiany. Ianao ilay vato velona, ianao ilay trano fanahy, ianao ilay tempolo ny fanamasina. Isan'andro dia masina ianao. Isan'andro dia voatokana ho an'ny tompo ianao. Isan'andro dia toerany fanamasina ianao. Ary izay mahatonga hoe El Shammah, Yahweh Shammah ao anatinao. Tsy fantatrareo va fa tempolo ny fanamasina ianareo? Ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo? Fantaro izay famarinany tenin'Andriamanitra izay hoe ato amiko ny fanahy. Omenao vahana ve fanahy io, sa ny nofo mbola mbahana. Ka tsy mianan-kery, tsy miasa ny fanahy. Fa velao tena hipetraka eo an-tongony ianao, dia anaiky an'izay hoe eo izy, eto izy. Farany Jeremia 7:9. Korintianina 1:7. Jeremia 7:9. Korintianina 1:7. Halleluja. Inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amiko sy aminao amin'io teny io? Amin'ny androny no amin'izay Joda sy andrinan'i Israely fahizay, ary izao no anarany izay hanonana azy, Jehova fahamarinantsika. Jehova fahamarinantsika. Jehova fahamarinantsika.
En son temps, Yehuda sera sauvé, Israël demeurera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera Yahweh Tzidkenu. Yahweh Tzidkenu. Yahweh Tzidkenu, fahamarinantsika. T-S-I-D-K-E-N-O-U. Tzidkenu. T-S-I-D-K-E-N-O. Halleluja. Jehovah fahamarinantsika. Korintianina. Fa avy aminy no nanaovana anareo ho amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Fahendrena, fahamasinana, fanavotana ho antsika. Inona koa izy teo? Fahamarinantsika. Halleluja. Amin'ny teny frantsay. Or, c'est par lui que vous êtes en Mashiach Yeshua, qui a été fait pour vous de la part d'Elohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Fahamasinana. Halleluja. Fahamarinana. Tsy misy marina ozy izy na dia iray akory aza. Samy efa nanota izy rehetra ka tsisy mahazo, tsisy mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Kanefa amarinina maimaimpona amin'ny finoana ny olona. Amin'ny inona? Amin'ny finoana. Finoana an Jesosy Kristy Tompo. Ny lasanao, ny ranony efa manadio. Raha ny fahamarinana amin'ny tenanao fotsiny, dia tahaka ny fitafiana mihoson-drao izy ny voasoratra ao amin'ny Isaia. Fa rehefa entinao eo amin'ny Tompo, miaiky eloka ianao, miaiky ny fahotana, dia ny Tompo manadio ary ny Tompo manamarina anao. Ary zay mahatonga hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha rehetra tonga vaovao reo. Ao amin'ny Tompo ihany ny ahafahanao tonga olom-baovao. Halleluja. Fa tsy ao amina asa. Taiza ny efa nandehananao? Taiza ny efa nidiavinao? Inona ny efa nataonao? Natao ny vavaka lahady. Otra mbola tsy natsiary fahamarinana. Natao ny vavaka sabotsy. Otra mbola tsy matsiary fahamarinana ihany. Natao ny misaron-doha. Otra mbola mafana be fotsiny ao anatin'ny saron-doha. Natao ny tsy mihinana kisoa. Mbola voageza ny fahotana foana ihany. Nomena ny fahafolo-karena. Mbola tsy hita ihany izay fahafahana azo. Niditra mpanompon'Andriamanitra nanao asa fanompony. Tao mbola tao anatin'ny fahotana foana ihany. Satria hetsika ny ataonao. Satria toerana ny andehananao. Satria fomba no ataonao. Fa le tena manamarina anao. Tsy resaka tsy fihinanana henan-kisoa. Tsy resaka fisaronan-doha. Tsy resaka lahady na sabotsy. Tsy resaka fahafolo-karena. Fa c'est la personne de Yahweh, Yehoshua, Mashiach, Jesosy Kristy, izy ihany no manamarina anao. Halleluja. Ary maimaimpona zany tsy vita ny ezaka ao. Fa ianao manaiky ho amarininy tamin'ny nandatsahany rano teo amin'ny hazo fijaliana. Ary nitsanganany tamaty mba hanamarinana anao. Rehefa inonao zay. Zay ny manamarina anao. Ary tsy vitany hoe amarinina fotsiny ianao. Fa mahazo hery ianao andeha amin'ny fahamarinana foana rehefa avy eo. Halleluja. Satria nahavoazina ao amin'ny Kristy Tompo ianao. Dia izay rehetrarehetra zay ampahany ary zay. Fa mbola be da be izy ao. Izay le El, izay le Elohim mazaraina aminao. Fantatrao ve izay inonao? Mba niampy ny fahalalanao androany. Raha izay ianao vao nandre an'ireo. Misy toko sy andininy mihitsy ireo, dia vao soratra ao. Raha efa nahalala an'izay ianao, dia mafiorina anao zay. Mavelom-panantenana anao zay, mampiorina anao zay, manosika anao indray zay mba handroso hoe tena sarobidiny ty arahako ty. Tena tsisy mitovy aminy. Dia midira amin'izay ao amin'ny Kolosianina. Toko voalohany. Kolosianina toko voalohany. Zay nandray noty rehetrarehetra teo.
andao averintsika vakina mafy a lay L lay Andriamanitra ao no mahizy azy a le anarany voasoratra ao. Ndao vakintsika mafy, tenentsika mafy, finoatsika fantatro zay inoko a izy io olona ray io, Andriamanitra ray io, Andriamanitra tokana io a, fa io rehetrarehetra io izy. Halleloja. Tsy fahagagana eo masonao ve zany? Tsy fahagagana mitondra fanafahana ho anao ve zany? Rehefa hitanao a, rehefa voajerinao a, dia ndao a iarahantsika mamaky tsara zay. Hita ve? Ndao ary samy mamaky mafy. Raha mino any tompo tokoa ianao, raha inonao a, fantatrao zay inonao. Fanamafisana ny orona mba horeny any an-danitra, horeny eto tany, ary horeny any ambanin'ny tany, fa fantatrao zay inonao. Amen. Lefa soary. Tsy miteny toko voalohany sy anatsoa fa tonga dia le L rehetrarehetra teo. L Shaddai. Alefa ary isa roa telo. El Roy, El Shaddai, El Elyon, Adonai, Sebaot, Elohim, Yahweh Jireh, Yahweh Makadeshem, Yahweh Nishi, Yahweh Rafa, Yahweh Shalom, El Shama, Yahweh Tzidkenu, Yeshua Masia. Halleluja. Fantatro zay inoko. Tena mila mipetraka ao anatinao zany hoe izay le Andriamanitra ao. Ireo rehetrarehetra ireo izy, ireo ny anarana fiantsoana azy. Dia vakeo amin'izay ny Kolosiana toko voalohany. Ao amin'ny Kolosiana ao a, manambara momba an Jesosy ao. Jesosy Kristy. Jesosy moa zo izy tsika. Misy miteny hoe Jésus, misy miteny hoe Jesus, misy miteny hoe Jesus, misy miteny hoe Jesoa. Amin'ny gasindray izy hoe Jesoa na Jesosy. Fa raha mamaky indray ianao an'le Bible ary miverina any amin'ny loharano a, dia ny anarany dia hoe Yehoshua. Yehoshua. Avy amin'io Yehoshua io a, avy amin'le hoe Yahweh, YHWH. Le YHWH ary amin'ny raha ao Matteo anao raha mamaky hoe ny anarany dia nataonao hoe Yehoshua. Dia niteneniny amin'iny hoe Andriamanitra amintsika Emmanuel, na hoe Yahweh et salut. YHW, Yahweh et salut. Halleluja. Zany hoe mila fantatra ao mihitsy zay. Dia jereo amin'izay le Kolosiana toko voalohany moa izy ateo. Dia jereo amin'ny Kolosiana ao misy an'le hoe ao aminy a ny toeran'ny fomba an'Andriamanitra. 5:10 aloha neva kio e. Kolosiana toko voalohany 5:10. Kolosiana toko voalohany 5:10. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita, ny lama-to talohan'ny zavatra rehetra. Hatreo fotsiny aloha. Dia vakio nge io amin'le Bible. Lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. L'image de l'Élohim invisible. Elohim tsy hitanao maso, fa rehefa tonga teto tany izy a, dia izy le image. Image zany ne sary. Raha hitany sary dia isa zany io. Raha sariko ve ny hitanao io dia za ve le izy sa mola olo-kafa? Sariko zany tsy hitanao izy fa namena ny sary dia io izy io. Ao amin'ny toerana fomba an'Andriamanitra. Dia toy izy a. Vakiko a, izy no endrika Andriamanitra tsy hita, ny lama-to talohan'izao zavatra rehetra zao. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy zany. Izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady aminy no naharetany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia lama-to tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray
ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenona rehetra. Halleloja. Zany hoe le El rehetra teo, El Shaddai, Adonai, El Elyon, sy ny maro rehetra, El Rafa sy ny sisa io de ao amin'ny Yehoshua daholo zany. Halleloja. Tsy manana ve ianao manana anazy? Tsy resaka fotsiny. Fa tena hoe mibitaka ianao e, faly ianao e. Mihoatra ny zavatra azonao eto tany, mihoatra ny hoe afam-panadinana. Fa tena hoe manana an'ilay Andriamanitra. Iza no mitovy amin'io? Efa hira nataontsika teo hoe iza ny toanao. Tsisy mitovy aminy. Hoy zany tena iainanao mihitsy zay hoe io mombamomba azy rehetrarehetra. Halleloja. Velona ve ny mpamonjinao? Mbola mitsakotsako angambonareo e? Tsy hoe mitsako siligoma akory na mitsako goûter tiako tenenina, fa mbola mitsakotsako an'ilay zaraiko rehetra teo. Mbola misaintsaina ve? Mandinidinika. Fa zay izy rehetrarehetra. Ao anatinao, miandany aminao, mombanao. Ho zany tena ianao dia mitondra fiainana ho an'ny hafa e. Ianao dia mitondra fanantenana ho an'ny hafa, ianao dia mitondra fifaliana ho an'ny hafa e. Halleloja. Satria mipaka tany aminao ny mazava. Mipaka tany aminao ny fiainana ary azonao le fiainana. Halleloja. Tianao izy. Miandany aminao izy. Mombanao izy. Dao ataontsika le hira hoe fantatro izay noko sy ny fitiavany ahy. Miadana ny foko, misinda ny ahiahy. Mety miova zao rehetrarehetra zao fa izy ny tsy miova. Halleloja. Tena atovy amin'ny fonao mihitsy zany izany raha fantatrao maizy azy ary isaory izy. Miankoofy ao anatrehany tsy mivavabava-poantsika e. Tsy hitanao ve, lasa aloha antoizon'ny fekira, fa tsy hitanao ve fikirizan'ny olona rehefa mino an'izay zavatra inono zay? Mandeha amin'ny kilometra maromaro mihitsy mitondra akoho ho atao vonoina eo amin'ny vato. Vato tsy miteny, vato tsy mamaly, vato tsy maheno. Fa miainga maraina dia mandeha amin'ny kilometra, mandeha tany lavitra mihitsy anasina. Ary tsy vita an'izay tsy eto Madagasikara, avy any La Réunion mihitsy izy no mitondra akoho. Ary amin'le tsy haiko any Antsirabe any dia le ary ambony ary dia misy an'le ohatry sary Madagasikara hono le rano ao. Izy tao zay nandeha tany. Dia avy eo ohatra misy vato ao dia eto izy fanasiana ny olona, fanaterany akoho, fanaterany an'izao. Misy avy any La Réunion tonga eto. Misy fikirizana zany, misy fandavatena, misy fanotona, misy famonotena mihitsy. Nefa Andriamanitra tsy izy. Aiza ho aiza ny fikirizanao, aiza ho aiza ny famonotenanao, aiza ho aiza ny consécration anao sy ny engagement anao amin'ny Jesosy Kristy ilay tena Andriamanitra. Tena manompo azy ve ianao, tena tia azy ve ianao, tena mirehatra ao aminy ve ianao, tena mandroso ao aminy ve ianao, sa manao moyen. Izy aloha tsy mitady hoe resaka ohatra Marta hoe fisehosehoana. Fa tena reo ao anatinao tena tia azy ve ianao ka tena manompo azy. Sozy ianao lavitra loatra any ambobao fa zay ngamba tsy hivavaka any. Za miteny hoe malalaka eto afaka mandeha ianao tsy afaka mandeha. Fa zay 4 kilometra kely io ve? Raha fantatrao ny Andriamanitra topoinao. Ny toerana esanao ary mbola lavitra noho ny andehananao eto. Tonga anao isan'andro latsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Fa rehefa indray rehefa hoe hanompo an Jesosy, toatra moyen. Médiocre zany tsy misy excellence. Nefa ny Andriamanitra excellent. Jesosy Kristy excellent. Aiza ny excellence anao aminy? Tena hoe misy fandavatena ve? Misy fanajana ve? Misy fiankohofana ve? Misy fitiavana azy ve? Fitiavana ny fanahovonjena ve? Misy fitiavana fanompona anazy ve? Alléluia. Misy fietsehana ve? Misy hoe mivoaka mihitsy ve mba hitondra famonjena ho an'ny olona?
Mivoaka mihitsy ve mba iaona amin'ny raha lasy fa le Tsidkenu, le El Elyon, le El Shaddai, le Shama, le Adonai. Eo avoana eo rehefa miaraka ny zanak'Andriamanitra. Sa arakarak'izay mampety antsika sy mahafinarinaritra antsika fotsiny. Tompo tadidio hoe Adonai, Seigneur. Zay tianao no ataoko. Zay mahafinaritra anao no ataoko. Zay asainao ale no alehako. Mahafinaritra anao le misionnaire anakany tondy. Fa nisy ny voanantsona tamin'ireny, voanandeha ny appel. Ozy le rahalahy hoe tena congé, voanaka congé mihitsy aho izy fa aleo fa andeha. Congé io zany nefa mety neritreretona iarahany vady amanjana na anaovany zavatra. Fa voareny le izy hoe ahoana andeha ho any tondy, tena efa mandamina be ny tompo fa za vo avy naka congé mihitsy. Tsy nisy aleo aloha hodiniako kely a. De ohatr'izay koa ny anankiray. Tonga de izy hoe andeha zahay. Tsy ny andro hoe rovina na rovina. Andeha za ozy izy. Satria efa fatany fa izy ny voatendry. Halleluja. Izy ny voatendry tao anatin'izay. Miaino bitsiky ny fanatsika amin'ny fanendrena ny misionnaire. Ary ny tsirairay koa miaino. Satria misy an'izay fiantson'ny tompo zay. Ary ozy rahalahy ihany zay hoe sofa tsy nisy vehivavy nandeha tany. Satria nisy mipôbasy. Mety nampivaranontsana. Mila jerena ihany hoe lasy vavy. Fa tsy hoe rehefa mitompo dia tsisy lahy, tsisy vavy tsony. Fa ny ten'Andriamanitra raha miteny hoe ny vehivavy dia zao tahaka ny fanaka malemy kokoa. Hoy Petera. Halleluja. Tena hoe misy engagement ve ianao an'io El Shaddai io, an'io El Elyon io. Tena hoe consacré ho anazy ve ianao. Tsy manome tsiny koa reny izanizy hoe mety hoe tsy afaka noho ny asa mandraraha zay mbola mahatany. Mila hoentina amin'ny fahendrena ihany koa ny zavatra rehetra. Fa rehefa voatana ny asa ianao asanao koa fanomponao an'ny tompo. Raha tena hoe asa napetraky ny tompo atao. Fa misy koa manaonao foana dia ny alany le asany dia voaroka izy dia tsisy asa tsony avy hoe hanompo an'Andriamanitra. Fa mila hieritreretinao saintsainao koa zany rehetrarehetra zany. Halleluja. Tiako averina kely mihitsy ny tena hoe consécration antsika amin'i Jesosy. Tiako averina kely mihitsy ny hoe engagement antsika ao amin'i Jesosy. Misy amin'ny teny frantsay moa izy hoe sincérité. Tena hoe misy fahavononana ve ao amin'ny tompo isika anompo azy. Halleluja. Fa io Adonai io Elohim io El Shaddai io nandany tenany niala tamin'ny fahatsarana rehetra tany ambony tany dia nidina teto ambany mba hamonjy anao. Halleluja. Za mamporisika anao. Za mamporisika anao. Andro farana zao. Ary zao andro farana zao aoka ianao hafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo. Aoka ianao hirehitra amin'ny fitiavana ny tompo sy hirehitra isy passion des âmes ao anatinao. Rehefa misy passion des âmes ao anatinao dia manao zay ezaka sy ny afaka atao rehetrarehetra ianao mba hambonjena ny olona. Satria ozy ianao miazakazaka makany amin'ny fahaverezany reto. Miazakazaka makany amin'ny fatizeran'Andriamanitra reto. Inona no ataoko? Vavaka no ataoko voalohany indrindra. Fa avy eo misy afaka ataoko ve? Andeha hitory ve za? Andeha hizara ve za? Andeha hanoana asan'Andriamanitra ve za? Satria ny asa rehetrarehetra ataonao dia hatonga ny olona ho voavonjy. Halleluja. Meteza mba ho mpandray anjara miaraka amin'i Jesosy. Meteza ho mpandray anjara miaraka amin'ny mpiraita-po amin'ny tompo. Halleluja. Tadidiko ny ray andro zay nisy taorian'ny fitoriana dia nisy ny teny zay le hoe aza mpifilafilainy Jesosy. Nangataka rano Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana mba homeo rano ao sotroko. Tsy tonga dia nanome izy fa ianao Jiosy ve angataka amin'ny Samaritana. Fa Jesosy ny tena raha mba fantatrao matsy hoe iza nge ty mangataka rano aminao ty. Raha mba fantatrao matsy hoe iza nge ty mangataka rano aminao ty dia ho anataonao aingana mihitsy zay. Raha mba fantatrao matsy iza le inonao io. Fantatrao maromarina. Fantatrao amin'ny sainao dia hiala amin'ny fahotana ianao. Hiala amin'ny loto ianao. Hiala amin'ny tsy fahamarinana ianao. Mbola tsy voalaza teo ary hoe Andriamanitra mandoro izy. Andriamanitra mitsara izy.
Andriamanitra matahotra izy, mbola karazany daholo zany. Fa tena hoe mila olona ny tompo avonina ho anazy. Mila olona ny tompo tena hoe engagé ho anazy. Aiza le firehtam-ponao taloha? Aiza le mahasarotiny ianao amin'ny fahotana taloha? Aiza le tena hoe fahavitry rehefa miara-mivavaka sy miara-midera? Aza atao donakafo-napombo e. Donadonaka fotsiny. Tsisy lelafo. Fa ataovy midonaka, mirehatra, misy lelafo ho an'i Jesosy. Tena hoe misy firehetam-po. Amin'izao fotoana ny olona dia indifférent. Inona natao hoe indifférent? Tsy miraharaha. Tsisy conscience sa hoe mieritreritra hoe anahoana reny fanahin'ny olona reto raha tsy voavotsy. Anahoana reny fanahin'ny reto. Fa tsy voatery ho pasteur vao manao asan'Andriamanitra. Tsy voatery hitory eto. Fa le ao anatinao mihitsy hoe misy ve etaetan'ny olona hovonjena. Misy ve fanorinan'ny olona hoe tena azo famonjena. Apetra ho lahara-pahamehan Jesosy. Raha miteny aminao azo hoe ndao tsika hiasa amin'ny efa-bolana. Andeha ho any ananitsika, andeha ho ary ananitsika. Dia ahoana ny avalinao? Lasoloha jereko kely aloha ary hoe. Mbola afaka efa-bolana io a. Dia tonga amin'ilay fitorian'ny vadiko tamin'iray andro zay hoe ohatra ny ataontsika daholo ny atsika aloha. Zay fa hoe aiza amin'izay moa ilay irika kely ambonambony ato an'i Jesosy. Ohatran'ny hoe efa vitatsika daholo ny atsika aloha. Zay fa hoe aiza moa zany ilay an'i Jesosy. Fa raha afaka efa-bolana io. Misy raha lazay natsona anao misao dia hoe aleo aloha tonga dia atao fa tsy fantatra ny afaka ray volana, fa aleo tonga dia miditra manao an'ilay asa. Zay le engagement zay. Zay le engagement zany zay hoe tena hoe volona e. Tia anareo Jesosy. Ary tia kokoa nareo. Ary te mba hanana olona voaforona tsara ao amin'i Jesosy ah. Satria na ahoana tsy maintsy hoe tantely Ratsimba foana ny eo an-doha ao rehefa hoe miomana sy ambobao e. Ka tsy hanala baraka ny anaran'i Jesosy ianao. Tsy hanala baraka ny anaran'i Jesosy ianao. Olona marina, olona masina, olona azo itokisana, olona afaka hianteheran'i Jesosy, olona mahalala tanana, olona mahafoy, olona manome. Halleluja. Olona tsy mikoty fa tena hoe ho an'i Jesosy dia ho an'i Jesosy. Engagé ho an'i Jesosy. Ina moa natonga zany lasa tonga amin'izany zao tsika rehetrarehetra zao satria ilay Adonai, ilay El Shaddai, ilay El Elyon, ilay tsara indrindra avy ao anatinao dia teriterizina ao an-trano ao. Dia ilay miafiafy be anao ohatra ny lavitra be ka. Firy kilometра avy any an-danitra nidina dia ity Jesosy ve ny teny hoe lavitra be. Ka raha ny teny koa Jesosy ohatra ny lavitra be any dada fa tsy efa misy andry Abrahama any dia efa misy andry Josoa any e. Tsy efa ho anaiky ve ireo efa misy andry Mosesy. Tsy vita andry Mosesy, tsy vita andry Abrahama, tsy vita andry Nehemia, tsy vita andry Ezekiel. Fa nila nidina mihitsy le maître. Halleluja. Nila nidina mihitsy le roi des rois. Mila nidina mihitsy izy aranaka ny endriky ny mpanompo. Mba hamonjena anao satria tsy vita raha tsy nidina izy. Halleluja. Tsy vita raha tsy nidina izy. Nisy fikirizana ane tao amin'ny général namany e. Hoe boka io général io. Rehefa boka io général io dia niteny le zatovy kely hoe ary misy hoe an'izay hoe Elisy zay. Mpanadio ny boky zany manao fahagagana zany. Dia nisy fikirizana tao amin'ny namana hoe aleo tsika mandeha ho any mihitsy. Halleluja. Aleo tsika mandeha ho any mihitsy. Alao raha fa za makataka amin'irety dia madio ny boka. Misy fotoana mila mandeha. Misy fotoana mila manatona. Fa misy fotoana koa Jesosy miteny andalana fa sitrana fa tsy mila makany akory ah. Anjaranao mihaino bitsiky ny fanahy. Dia nandeha namana. Tsy vita ny nandeha fa nitondra volamena, nitondra volafotsy, nitondra biby fiompy sy ny maro be.
Satria ran'iny te ho sitrana, nisy fikirizana, nisy fitadiavana, fanasitrana natao, nisy sakrifisy tao, nisy effort tao nandehanana tany mba ho sitrana ny abokana. Ny zavatra mampime moa rehefa tonga tany izy na Elisa raha tsy mipotra teo aminy akory. Fa ozy Elisa asa tao miroboka ao anaty rano fotsiny izy. Tsy tezitra ve général na tenenao hoe misy général ao tokotany ao. Sasa vao misoboka anaty rano fotsiny izy raha te adio fanetretena ny ilain'i Jesosy. Fanetretena ny ilain'ny tompo hoe ianao amin'ny maha général namananao midina ambany ianao mba nadiovana anao. Fa amin'ny tompo tsy misy politika ozy izy na vola aman-karena. Tsy izy resaka général tsy général. Fa tena hoe manetritena ao amin'ny tompo. Tezitra général ahoana moa zany ny ataoko zavatra entana be netiko reto, volamena netiko be reto, tsy tonga akory izy mba hijery anahy. Indraindray koa tsika mibaiko amin'ny tompo rehefa manao asa zay, zao ny tena tiako atao. Ka zao mivavaka sandratsika, zao ny momba sujet atao za tsy mila mihitsy zavatra ohatran'izao za tsy te hanana ohatran'izao iza foana. Gidena mihitsy le vavaka, eny tsara no mivavaka gideny. Fa indraindray gidena ranofo be fotsiny zavatra tena tianao, marina koa nefa ny tompo hoe angatao zay tianao. De ahoana? Atao an'izay zany sa tsy atao? Le fanetretenanao mihitsy ny tena zava-dehibe. Fanetretena zava-dehibe. De ozy izy ny général hoe ngasy nisy rano hafa tany Syrie tany no andeha aty tsika iropo-drano fa ngasy nisy rano netinety tany. Fa tsy maintsy nandeha tao on'ny Jordana. Halleloja. Nisy taona tsy maintsy nivakiny io tafitrano io nidina nanakeo amin'i Jesosy. Fa tsy nandeha fotsiny an'lera tany hoe Jesosy. Misy taona zany tena misy consécration, misy engagement, misy sacrifice hoe tena anatona fivoriana, anatona fotoana, anatona fitoriana. Satria zay ny sitrapony tompo. Zay ny tian'ny tompo atao. Halleloja. Fa misy taona apetraky ny tompo indray hoe ao amin'ny efitranonao mangingina. Fa tena hoe miroso engagement ho an'i Jesosy. Halleloja. Ao tsara ve nareo? Misy miaino ve za? Mandray an'izany afatra zany hoe ataovy lahara-pahamehana aminao impanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo io, fa io nitondranao hiakatra eny amin'irao lanitra rehefa ho avy izy. Io no apiditra anao amin'ny fanjakany rehefa ho avy izy. Noho izany ny aminao ray manontolo aoka iankohaka eo anatrehany. Halleloja. Fantatro izay noko sy ny fitiavany miadana ny foko misinda ny aya.